ivavaka isika. Mbola miankohaka mpanajana eo ambany fahasoavanao izay vahoakanao rehetra, ry tomponay sy mpanjakanay, mba hiarahabanao, hankalaza sy hanome voninahitra ambony indrindra ho anao, satria mendrika an'izany rehetra izany ianao. Mendrika sy rariny tokoa raha tolorana izany aja mamboninahitra izany ianao, Andriamanitro, satria ianao ilay Andriamanitra masina sy be voninahitra. Ianao ilay Andriamanitra fitiavana izay nity anay tamin'ny fitiavana tsy manam-paharoa. Ianao ihany koa ilay mihevitra ny momba anay, izay mahasoa sy mahatsara anay isanandro isanandro. Eny na dia tsy mendrika akory aza izay. Mankasitraka indrindra ihany koa Tompo malala, amin'ny famindramponao izay avaozanao aminay isanandro isanandro. Mbola nahazahoana indray izao tombonandro fahavelomana izao, ary koa mbola nanafinao anay ny hery tanjaka fahasalamana Tompo. Ary ankehitriny dia mbola afaka hifaly miaraka aminao indray izahay, hitombo iombom-bavaka indray, ary koa andre ny afatra ho eto androany. Misaotra Jesosy malala, fa toy ny tsy nanota ireny akory izahay, fa mbola afaka hisitraka izany fitiavanao sy fahatsaranao rehetra izany. Sambatra izahay manana anao mpamonjy eo. Koa mangataka sy mitalao aminao zay Jesosy malala, mba meteza rehitety ny tokantrano rehetra izay mamoha varavarana anao amin'izao maraina izao, dia fenoy ny fanahinao masina, ary zay rehetra kosa vonona sy mangetaeta andre ny teninao, dia mba fitoso izany herim-panahy avy aminao izany Jesosy, fa tena tafaray anay tanteraka aminao, andrenesanay tsara amin'ny fitiavana ny afatrao, ary koa ahafahanay mitahiry izany ao am-ponay, mba hanavaozanay sy hanatsaranay ny fiainanay iray manontolo. Izay rehetra tsy avy aminao kosa Jesosy, dia matoky izay fa ho potenao, ary le voninao any amin'ny farimy rehetra afo ho may mandrakizay. Dia mitenena Tompo malala, fa vonona iainao anao izay zanakao, amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy velona avy any Nazareta, no anaovanay sy angatahanay izany vavaka izany. Amen. Mbola ampifaliana mandrakariva ry havana no iarabarana antsika tsirairay avy, ary koa mbola faly manonona ho an'ny sambatan'olona ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika, ary ny fampiraisana ihany koa avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny izay angalantsika vatsim-panandro andry havana, dia izay hitantsika ao amin'ny bokin'ny Romanina, toko 9, ny 1:1 ka hatramin'ny 7:3. Bokin'ny Romanina toko 9, ny 1:1 ka hatramin'ny 7:3. Ovakitsika izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompony teny. Inona raha nolazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no atohitra antsika? Izay tsy niaro ny zanan'ilay tokana, fa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy, tsy omeny mahay mampoana koa avany zavatra rehetra. Iza no hiapanga ny olo voafidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Amen. Izany indray no fampahirezana omeny Tompo antsika androany ry havana, entsika hanomana izao fankalazana ny fety Noely izao. Amin'izao fotoana iomanantsika ny fety Noely izao tokoa mantsy, dia hita tokoa ry havana fa ny olona rehetrarehetra mihitsy, na ny kristianina na ny tsy kristianina, na ny miditra am-piangonana na ny tsy miditra am-piangonana, dia efa samy miezaka avokoa manao izay azony atao, hividy fitafiana vaovao an'ny ankizy, kilalao an'ny ankizy, mividy sakafo marobe sy tsara ihany koa, izay tsy fanao noho ny amin'ny isanandro. Mandra kosa nefa eo anilan'izany, dia toy ny isanandro ihany Noely mangatsika ny fatana, tsy misy na dia ny atokona azy miaina ao anatin'ny alahelo sy ny fahoriana tanteraka tokoa. Raha izany zavatra izany ireny no diniantsika, dia sanatria ve ny fety Noely natokana ho an'ny mpanambola ihany? Tsy ry havana, fa eto ny tenin'Andriamanitra dia mampiseho antsika mazava tsara, fa tena ampon'Andriamanitra tokoa miheverana ny fiainantsika olombelona rehetra tsy misy akanabaka. Fantatsika tokoa mantsy fa Andriamanitra dia fitiavana, ary izany fitiavana izay ananany izany tsy mba niarovana izany an'ilay tokana, fa tena nomeny antsika mihitsy mba hamonjena antsika. Tsy sanatria akory Jesosy raha tsy niarovana dia tsy hoe tsy tiany. Tena tiany tokoa Jesosy ry havana, satria Jesosy anie nahariana ny zavatra rehetra, ary azo daholo izany rehetra izany.
Ary tian'Andriamanitra ho eo amin'ny Jesosy ihany koa no itoeran'ny fahafenoana rehetra. Saingy natoro mihitsy Jesosy mba hanampirofona amintsika rehetra fa tena tiany isika. Ary tsy mba nanavaka izao tontolo izao izy, fa na ny mpanambola na tsy ny mpanambola dia tiany ho vonjena avokoa rehefa mino fa Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra. Ary izany famonjena izany koa dia nomeno maimaimpona ho an'ny olona rehetra. Ako tsy omeny antsika maimaimpona koa avahany zavatra rehetra ry havana. Tokony ho tsarovatsika mandrakariva foana ry havana izany fahalebiazan'ny fitiavan'Andriamanitra antsika izany. Tena ao am-pony tokoa mantsy ny hamonjy antsika tsirairay avy, na ara-nofo izany, na ara-panahy indrindrindrindra. Ka izany no nahafoizany zanan'ilay tokana tsy niarovany mihitsy any zanany fa nameny ampitiavana mba hamonjena antsika rehetra. Ary tena zava-dehibe koa ry havana dia io fitiavan'Andriamanitra io tsy hoe fitiavana vetivetika, tsy hoe fitiavana andro maromaro na volana maromaro na taona maromaro koa, fa tena fitiavana mandrakizay mihitsy no nampanantenany antsika. Izany hoe tsy manam-pahataperana mihitsy re ilay fitiavana tian'Andriamanitra omena antsika zanany rehetrarehetra. Ary tena mba tiany ihany koa isika amin'izao fankalazana ny Noely izao mba ho feno fanantenana tanteraka hoe omeny maimaimpona antsika rehetra tokoa izay mino sy mankatoa azy ny zavatra rehetrarehetra. Efa naken'Andriamanitra ho azy soanao zany, koa minoa dia manantena fa omeny antsika ny zavatra rehetra. Fa mba ho setrin'izany fitiavan-dehibe izany, tsy aleo ve mba hampifaly an'Andriamanitra ihany koa isika e? Dia andeha mba homentsika vahana be lehibe ny ara-panahintsika, andeha mba hampitomboana ny finoana ao amin'ny fitiavana an' Jesosy Kristy ary koa ny fitiavana an'Andriamanitra amin'izao fankalazana Noely izao. Ao amin'ny Korintiana voalohany 7:14 dia milaza fa ny fitiavana hoy izy dia mahari-po sady mora fanahy. Ny fitiavana tsy mialina, tsy mba mirehareha, tsy mieboebo, tsy manao izay tsy mahamendrika. Ny fitiavana tsy mitady ny azy, tsy mora sositra, tsy manao otro-po. Zany rehetra zany ry havana ny vokatry ny fitiavana, fa ilay hoe tsy mitady ny azy, io no nahatonga an'Andriamanitra tsy mba nijery ny tombotsoany mihitsy, fa ny hamonjy antsika no tena zava-dehibe indrindra tao am-pony. Satria tsy misy tiany ho very isika na dia iray aza, fa samy andova ny fanjakan'ny lanitra avokoa. Zany hoe tsy misy tiany tsika andeha hiazakazaka any amin'ny fahaverezana amin'izao andro mpiazakazahantsika izao. Koa amin'izao fetin'ny Noely izao ry havana, oka isika rehetra samy atsapa avokoa, fa tena ao am-pon'Andriamanitra tokoa ny andovantsika ny fiainana mandrakizay. Noho izany tsarovy fa ny Noely dia fotoana tokony hamalitsika ny antson'Andriamanitra. Tandremo anefa sao misy amintsika ho tratran'ny fanamelohan-tena ry havana, ka hiteny hoe izao zay be fahotana ity ve? Izao zay tsy mendrika sy tototry ny ota ity ve dia mba afaka nantena izany famonjena izany? Tsy ary havana, fa hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jaona 1:7 manao hoe iny ro zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany izao tontolo izao. Koa zany teny zany ara dia mbola mafisy ny teniny ao amin'ny Jaona 4:7 ihany koa manao hoe fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao, fa nameloka izao tontolo izao. Anameloka izao tontolo izao fa mba hamonjena izao tontolo izao. Zany hoe tsy nifidy mihitsy ny tompo ny olona vonjena, fa no tia no vonjena avokoa izao tontolo izao, tsy misy hakanavaka mba azo izany famonjena izany. Koa isika izay efa mahatsiaro fa masina dia mbola manamasina tena foana rery havana. Isika izay efa mahatsiaro hoe mivavaka be ihany koa, mbola mitohiza mivavaka foana hatrany hatrany. Isika izay efa tia manompo reo, aza mijanona fa manompo isan'andro isan'andro. Isika izay mahatsiaro miorina tsara ihany koa, miorena mafy hatrany aza miova. Fa isika izay mbola mahatsapa kosa hoe lavitra an'Andriamanitra, mbola any avelan'ny valalin'Andriamanitra, dia zao hoe zao ilay fotoana tsy mbola tara, miverena amin'Andriamanitra, valio ny antso ny androany. Andeha ataontsika mahampy reny vitantsika rehetra hatramin'izay ny fiheveransika ny momba ny nofontsika, amin'ny fanatanterantsika ny rehaka izao fiainana mandalo izao. Aleo mba heverina amin'izay ny mandrakizay atsika,
Handeha koa isika mba samy anana etaeta maro fitiavana an'Andriamanitra. Ilay Andriamanitra tiantsika amin'ny fitiavana tsy takatry ny saina ka mba ho tanterahantsika tokoa. Ny teny ao amin'ny Romanina 12:1 izay milaza fa tokony atolotritsika ny tenantsika ho fanatitra velona, masina, sitraka Andriamanitra dia fanompo-panahy mety ataontsika izany. Fa tena irian'Andriamanitra mihitsy mantsy ry havana ity Noely 2024 ity. Ho Noely mba hitondra fiovampo, Noely hitondra fiovantsaina, ho Noely hanapahantsika hevitra tanteraka hiverenantsika amin'Andriamanitra. Izany hoe tena vonona tanteraka isika hiala amin'ny ota sy ny fahazaran'ny dratsitsika rehetra ry havana. Ao amin'ny Korinthiana 1:5 dia milaza izao zavatra izao. Zavatra nisy eo tamin'ny andro Pasika izy ity, saingy afaka ho tanterahantsika tsara koa amin'izao fankalazana ny Noely izao. Manao hoe ray ravoravo ary isika amin'izao fety Noely izao, dia aoka tsy amin'ny masirasira ela na masirasira lolopoa sy faharatsiana, fa mofo tsy misy masirasira dia ny fahadiovampo sy ny fahamarinana tanteraka. Noho izany ry havana samia vonona ankalaza ny Noely amin'ny fomba izay tena irian'Andriamanitra tokoa, amin'ny fahadiovampo sy saina madio ary ho faly hampiditra an' Jesosy am-pontsika tsy misy loto intsony isika. Ao amin'ny Apokalipsa 7:20 dia milaza ihany koa fa Jesosy dia tena te hiditra mafy ao amin'ny fiainantsika. Izany hoe hiditra ao amin'ny fiainantsika Jesosy mba ninona? Mba hananantsika fiainana be dia be ry havana, ko aza ela, aza vela hitsangana ela loatra amin'ny varavaran'ny fontsika intsony re Jesosy, fa mifoaza, mitsangana, dia mibeba ary voay varavarana Jesosy, ilay zanak'Andriamanitra teraka hamonjy antsika tsirairay avy. Ka na dia mandalo fahasarotana maro tokoa azy isika ankehitriny, minoa fa afaka hamonjy antsika foana re Jesosy. Raha ao anatin'ny aretina ve isika, na aretim-batana io na aretim-panahy, dia tsarovy fa afaka hamonjy antsika amin'ilay tanany misy olatry ny fahamarinana Jesosy isanandro. Raha mahatsiaro hoe voafatotra ny trosabe isika, aza matahotra fa afaka hamonjy antsika foana re Jesosy, satria Jesosy ry havana tsy miova izany fa mitoetra ho mpamonjy mandrakariva izy izay rehetra mitady famonjena avy aminy. Koa raha sanatria re isika izao no nahilikiliky ny fiarahamonina noho ny fahalementsika angamba, noho ny fahotana vitantsika angamba, dia aza kivy re na mamoy fo izany. Fa tena ho antsika tokoa ny antom-pisiany izao Noely izao hoe, ary izy efa niteny mihitsy hoe tsy avy antsony marina ho izy fa ny mpanota mba hibebaka. Koa isika rehetra izay mahatsapa hoe tsy mendrika sy be fahotana, dia izao ilay fotoana ry havana nomanin'Andriamanitra hiaonana amintsika. Izao ilay fotoana anovan'Andriamanitra ny toe-po sy ny toe-tsaintsika, ary koa fotoana amonjeny sy hanafahana antsika, ary koa hamadiany ny aizina eo amin'ny fiainantsika mba ho tonga mazava tanteraka. Koa samia manaiky hiverina amin'Andriamanitra isika, andeha samy ankohaka mpanajana eo anatrehan'Andriamanitra, anetry tena ambany dia ambany, hitondra ny helokontsika sy ny fahalementsika avy, ary koa mba hanomezana antsika famelana ary io koa fananganana indray ny fiainantsika. Andeha koa hanolotra izay rehetra sarobidy eo amin'ny fiainantsika ho an' Jesosy isika. Tsy maninona izay hananantsika fa tsarovy foana, fa Jesosy ho avy ry havana mba hananantsika fiainana dia fiainana be dia be sady mandrakizay. Manomboka anio aza ry havana, eo ka ho fiainam-baovao no iainantsika. Andeha atolotritsika ho an' Jesosy ity fotsika mangetaheta fiovana ity. Andeha atolotritsika ho an' Jesosy ny tenantsika, ilay tsy mendrika, ilay feno ota ity. Io no andeha atolotritsika ho fanatitra velona sarobidy ho an'Andriamanitra. Dia faly ny any an-danitra ray manontolo any, ka dia hamarin'Andriamanitra amintsika tokoa ny teniny hoe ny amin'ny zavatra ho avy no anontanio ahy, ary ny zanako sy ny asan'ny tanako aoka ao adidiko ihany. Ny fahasoavan'Andriamanitra eo amintsika tsirairay avy, samia manao Noely sambatra avokoa ry havana, araka ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Hivavaka isika. Eniky ny fifaliana tanteraka izay zanakao rehetra tompo malala, eo anatrehan'ilay fitiavana tsy manam-paharoa natolotra ho an'ny tsirairay avy. Enina dia tsy mendrika sy mahadipo azy izay. Ary zany anie Jesosy no tena mahamenatra sy mampangay anay, satria mba iza moa izay reto Jesosy no tsy niarovanao ilay zanakao lahatokana
fanatolotra ao am-pitiavana tokoa mba hanavotana sy hamonjenana rehetra mba hahazahoanay ny fiainana mandrakizay. Ary tsy izany ihany fa mbola nomenao toky sy fanantenana ihany koa izahay, fa raha mino sy mankatoanao izahay dia omenao mahay mampona koa ny zavatra rehetra. Androany anefenao Jesosy malala dia mbola miantso anay tsirairay avy hiverenanay tanteraka aminao, hialanay amin'ny fahotanay sy ny fahazaran-dratsinay rehetra izay mamatotra anay ary koa mahatonga anay hanalavitra anao. Ary koa miantso anay ianao mba hanananay etaeta maly fitiavana anao ary ho tianao amin'ny fonay, ny sainay madio sy ny fanahinay madio ihany koa. Antsoina ihany koa izahay mba hanoloranay ny tenanay ho anao ho fanatitra velona, masina, sitraka ao Andriamanitra. Marina tokoa Jesosy fa maniry dia maniry tokoa izahay mba handova ny fanjakanao, kanefa dia hitanao mianjaanja eo anatrehanao ny mombanay. Koa mangataka re mitalao aminao hatrany hatrany izahay mba hampio Jesosy malala amin'ny alalan'ny fanahinao masina, hifikitra tanteraka aminao ino sy ankatoan'ny didinao rehetra azoto hiankohaka eo anatrehanao, hivavaka isanandro ka tsy horeraka, hifona sy hibebaka amin'ny fahotana rehetra izay vitanay teo anatrehanao. Ary mangataka ihany koa izay mba hanavao ny fanoloran-tena, manampio izay Jesosy hanavao ny fanoloran-tenanay, hanompo anao hatrany hatrany. Matoky izahay fa hiaino sy hamaly izany vavaka izany ianao, ka dia horaisinao an-tanana tokoa ny fiainana iray manontolo mba hitanay tokoa ny fiadanana avy aminao. Ny voninahitra eo an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Raisoa ny tso-dranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika. Ny tompo aniany sy lalana ny fonareo amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ho amin'ny faharetany Kristy, ka hiteny aminareo hoe aza matahotra fa momba nareo aho, ary aza merikerika foana fa izaho no Andriamanitrareo, mampahery anareo aho sady mamonjy anareo, mitantana anareo amin'ny tanakavana ny fahamarinako aho. Amen. Ho tanteraka tokoa ny izany amin'ny anaran'ny Ray, Zanaka, Fanahy Masina. Amen.